oadray fa tsy lava kely sy mangy didy feretsy fa inona tataondry zalahy oy ary to manao tsingolo batita ary le anankiray ohatran'ny voan'ny andro be aleo hoe anatonako razambe razana madinika ry avy andrefana ry avy atsinanana ny avy avaratra ny avy atsimo tonga avy eto daholonareo ny zafikeliny koa ny zafikeliny koa ny orizy miralahy mialany miralahy izy e rakaty katlesy ve ikatekista saikanina orizy miralahy ahoana fa ino ny tiataonareo mivavaka zaika vavaka amin'ny razana miteny amin'ny teny tsy fantatra fanganareo ihany mahay an'izany fa ono ary izy miralahy fangamonareo tsy efa hoe nandray an' jesosy tena efa nandray an' jesosy tokoa zahay nandeha mivavaka tatsy amin'ny fiangonana tatsy zao zay dia ozy ny hafa hoe any aminy nono ny tena marina dia nandeha tany aminy ndray zay dia ozy le razoko tary hoe zay manonona zany jesosy zany ony dia tsy voavonjy mihitsy fa very dia tonga tokoa zany zao ianao dia ilaza hoe any aminareo ny tena marina alenao ihany aloha dadakaty miverina mivavaka amin-drazana io nefa nahazatra koa ndry mampalahelo zany zareo zao hoe timoty voalohany toko faharoa andininy fadimy irainao andriamanitra ray mipanalalina amin'andriamanitra sy ny olona dia kristy jesosy raha tsy inonako le raha zoko tary mihitsy nefa ankozy anay zay mivavaka amin'izany jesosy zany ony dia very mihitsy aleona ihany hijanona amin'izako tsy zany se marina ao amin'i jesosy ny marina e fa inona ihany ary ty marina teneny dadakaty tsy azo hita ho tsy fantatra zay tena marina aminazy tsy hitako mihitsy zay alerana ty ao anaty baiboly ihany izy sia ny anainy razana mitondra mivavaka any amin'andriamanitra zahay matsy hitanao ihany fa tena mahantra zay te hanana verindrirana sy televizio ao an-tanànako tokony isy alika tesaloa fitiavaka rena ve no iresahana amin'ny maty tsaro fa zao rehetra zao le vonina rehefa tsy hoatsy ka tsao aloha fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana azonareo azy ane raha resaka velondrirana fa iraino andriamanitra jesosy ny lalana fa mba mitandrema zay mino azy eka makato dia hovonjena zay raha nga tsy hivavaka amin'izany jesosy zany tsony fa tena very zay mivavaka amin'izany jesosy zany aleona ihany mivavaka amin'ny razanako aza mifanasa dorangarakaty ny olona mivavaka amin'ny razana ary se dia olona manompo sampy jiro engeny amin'ny apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo hoe fa mimpanompo sampy dia anana ny anjarana any amin'ny farimy rehetrafo mandrakizay dia ahoana zany le hoe tahin'andriamanitra sy ny razana zay nananefy ty ola tena mazana ao an-tany isanandro tsy misy afa-tsy tapakapô tsy hitanao mantsy zany fa vozahorana foana amlo natonan'andriamanitra ianao aza mihafahafa voina itro izy tsy mba homeko ny hafa zanako sy asany tanako aoka titoko ihany ataoko angambary se tsisy diranindrazany zany fa iraino andriamanitra jesosy ny lalana fa mba mitandrema zay mino azy eka makato dia hovonjena natonga nay tady karazam-pivavahana ne mba te ho deby zay mba te hanana velondrirana ohatran'iny ianao iny teanao jinina ambony ambany le misy misadiky reny inona moa ny anarany reny salopety ay salopety tsy hoe be fanontaniana akory rakaty fa le raha zoko tary mihitsy ngeny tena nanamafy anay zay mivavaka amin'i jesosy zany ony dia very dia le fiangonana tary koa milaza izy fa zay ao aminazy ihany ao no marina dia mba ho aiza ihany azy zay zany rakaty raha hoe tsy hivavaka amin'ny razana ihany ny fivavahana amin'i jesosy kristy ry seny tena mitondra famonjena tsy aty aminay tsy any amin'ny fiangonandrazoky tsy any amin'ny fiangonandrazandry sy ny fivavahana amin'ny razana fa ianao mila mino sy mandray an'i jesosy kristy
dia hitondra famonjena ao anao zany. Jereo any amin'ny baiboly Jaona 5:4 hoy Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jereo tsara, Jesosy no voasoratra ao fa tsy anarana hafa. Jesosy no niteny io teny io. Inona ry tataon'le tiako be koretaka tsy be koretaka izy resefa mba tonga saina mibebaka izy. be koretaka be mihitsy raha io tsy zany ho kita fa zany sady ohatra ny andro fatangery raha mangididy zany raha iova ihany rakatara atao balina Jesosy raikitara lava kely tsy balina Jesosy reseno izy fa fideranany Jesosy zany rakata alefare ary le fiangonana taringa lazainy fa ao aminazy any ny tena marina ataoko malala ny anarako iny saika voafitaka andray zany le raha zoko tari iny koa ataoko mahita mihitsy iny. Jesosy naindray ny lazainy lafatsy izy meko ny ty de meko ny ty meko ny tety be mambaroko amin'ny daka miodina. Andro tsy tokony hifanomezantsy intsony zao sia, mila mifamela heloka fa izao ny voasoratra Petera 1:7 hoy ny tenin'Andriamanitra, miraisa saina ianareo rehetra, mifankatiava tahaka amin'ny pralahy, mifamondra fo, manetre tena. Mariny zany dadakady azafady mifony tena mifony andao rangato izana le fiderana an'Andriamanitra raikitra Jesosy